maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ampifaliana ny arabanantsika rehetra indray mahatratra izao maraim-baovao izay omen'ny tompo atsika izao. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no manitsika eo am-pelatanantsika. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia tsika ry havako hiaraka isaotra idera ankalazan'Andriamanitra no mivoninahitra azy, dia ary tsika hiaraka hitsangana isaotra ny tompo. Iombonantsika ny salamo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko, Andriamanitro ianao no itokiko. Aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao Jehovah, ampianaro ny sitrakao. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjenay. Ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovo ny andranao sy ny indrafonao Jehovah, fa hatrizay ireny. Amen. Izany tokoa no tononkira salamo hira fiderana izay asandratra eto anatrehanao ry avo indrindra. Lehibe ianao, ambony eo amin'izao rehetra izao. Lehibe ny famirapiratany voninahitrao, manerana izao rehetra izao ny fiandriananao. Ary zahay tompo dia tsinitsinina sy bitika eo anatrehan'izany fahalehibeazanao izany. Ary zany no angatanay ny amindranao fo aminay, anadiovanao anay tamin'izay tsy nety rehetra nataonay ny tontolon'andro nomaly, eny hatramin'izao ora iantsonay anao izao aza. Tsy mendrika izahay tompo fa tsy misy marina aminay na dia kely akory aza, fa izahay dia manota mandrakariva na amin'ny teny na amin'ny asa. Ankehitriny tompo, mangataka izahay ny anavozanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, mamelary ny elokay Jesoa, mamindra fo aminay. Mino izahay fa amelany elokainao araisina amin'ny finoana, amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay atolotra ao anay. Ankehitriny ary tompo, valo ny fonay, fa raha mivory eto izahay dia manatrika anay ianao, ary mino izany izahay satria ianao dia momba anay mandrakariva isan'andro. Vokiso zavatsoa avy amin'ny teninao izahay tompo, ampitombo hery ahafahanay miatrika ny tontolo andronay amin'ity an'ity sy ny ho avy rehetra. Ianao any fanahy masina momba ny teny, mba hahatonga fiainana vaovao ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izay voalahatra ao amin'ny karatry ny mofinaina izay ny ampelantanantsika dia ny bokon'ny Josoa, toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 7 no anjara mofinaina ao antsika amin'ity anio ity. Josoa toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Hovakiko amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah, dia ho Jehovah tamin'i Josoa zanakonona, mpanompo Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordanina ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo, arak'izay voalazako tamin'i Mosesy, hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry, ary hatramin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita, ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona hajanona eo alohanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy handao anao na hafoy anao aho, mahereza sy matanjah, fa ianao no hampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy matanjah, tsara ianao, hitandremanao
anao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao, aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba ho ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao, aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va koa mahireza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Arak'izay efa novakitsika teo dia ny tantaran'ny Josoa izay eo am-panomboana ny asany no anjara mofinaina ao antsika amin'ity anio ity. Ary ity bokin'ny Josoa ity manokana no asiany teny dia karazana fiampitana miala avy ao amin'ny Pentatioka miampita ho aty amin'ireo tantaran'ireo mpaminany raha ao amin'ny kanona Hebreo moa zany, fa ny antsika kanona kristianina dia misy ireo karazana tantara maro samihafa mandalo ao ny mpitsara mitohatra aty amin'ny mpanjaka maro samihafa. Ary izy ity dia fiafaran'ny hatreo amin'ny ranon'ny Jordana, izay tany efitra no lalovan'ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona. Ary Mosesy eto dia efa maty arak'izay voalaza etsy amin'ny andininy voalohany, ary koa etsy amin'ny Deutéronomie 4:30 eo ambonimbony eo amin'ny farafaran'ny boky eo no ahitantsika izany. Ary tamin'izany Mosesy dia efa nifidy an'i Josoa mba handimby azy, dia nisy karazana famondrana fahefana, famondrana andraikitra, famondrana asa izay nifanaovany reto rotonta izay olom-boafidin'Andriamanitra ireto. Raha Josoa manokana ny resahana dia arak'izay voalaza teo moa dia efa nofidiny Mosesy izy ho komandy miaramila ny tafoka reto zanak'Israely ireto hiady tamin'ny Amalekita tamin'ny fotoana tany anefitra, rehefa tsy maintsy hiatrika izany ady izany ry zareo reto. Any amin'ny Exodosy 7:7 no ahitantsika izany. Ary Josoa ihany koa dia nofidiny Mosesy ho mpanompony, izany hoe tsy ilay andevo no tiana resahany fa ilay sakaiza mahatoky ho mpiara-miasa aminy, noho ny inona ny antony, noho ny fahendrena izay nananany sy ny fahazotoany fatratra ny amin'ny fanampianany Mosesy amin'ny fitarihana ireto zanak'Israely ireto. Exodosy 4:20 no ahitantsika izany. Josoa dia isan'ireo mpisafitany 10 izay nirahany Mosesy, ary tamin'izany no nanaovana ny anarany teo aloha hoe Hosea ho lasa Josoa. Hosea zany ny tena anarany. Any amin'ny Nomery 4:4-9 no milaza antsika mahakasika izany. Ary raha somary ataony fanamariana dia zao hoe ny anarana hoe Hosea na Josoa na Isaia dia irairay tarika amin'ny teny hoe Jesoa. Ary misy ilay tapaka anaran'Andriamanitra izay milaza fa hoe Jehova no mpamonjy. Mitovitovy endrika ireo teny maro samihafa izay niantsona ireo mpanompon'ny tompo maro samihafa ireo. Raha ity perikopa ity no jerevantsika dia mitantara ny fifandimbiasam-pitantanana teo Mosesy sy Josoa. Ary Josoa dia anomboka sahady ny asa izay tsy maintsy atrehany. Josoa nofidin'Andriamanitra andimby amin'ny Mosesy arak'izay voalaza teo, hitantana ny zanak'Israely hiditra ho any amin'ny tany Kanana rehefa avy hiampita
ny ony ny Jordanina. Raha jerena tsotsotra tahaka an'izay fiseho amin'ny vaninandro ankehitriny, tsy mora ny toerana izay misy an'ity Josoa ity manoloana ny traikefa izay efa nananany Mosesy tamin'ny fitarihana ireto zanak'Israely ireto tamin'ny fifehezana. Ary Mosesy dia mahay an'izay hoe fitantanan'olona izay, fitondrana olona, fifehezan'olona. Ary tsy izany ihany fa izy no mpanelalena reto zanak'Israely reto tamin'Andriamanitra, sady nanao ny asan'ny mpaminany izy, nanao ny asan'ny fitarihana ao anatin'izany rehetra izany. Ary eo anatrehan'izany dia rariny loatra raha velom-panahiana sy tahotra ity Josoa ity, indrindra koa moa manoloana ny toetra n'reto zanak'Israely reto izay ny tany hevitra no mba sekoly nanabeazana anazy rehefa niala tany amin'ny tany nandevosana izay tao anatin'ny fahaterena, tao anatin'ny atao hoe tsy fahavanonana, dia iaina amin'izany atao hoe fiainan'ny fahafahana, iaina amin'izany atao hoe fiainana vaovao izany. Ary manoloana izany aiasy tahotra ity Josoa ity izany dia eo indrindra Andriamanitra no miditra antsehatra. Inona no idiran'Andriamanitra antsehatra dia zao hoe mibaiko an'i Josoa hoe mba handroso hiampita ny Jordanina. Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordanina ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ka eto izany Andriamanitra dia mifidy an'i Josoa. Mifidy olona Andriamanitra hanao inona? Voalohany dia zao hoe hanatanteraka ny baikony. Mifidy olona Andriamanitra hanatanteraka ny baikony. Mitsangana mitahy ity Jordanina ity ianao sy ireo olona rehetra ireo. Baiko izany ry havana. Ary resahana ilay hoe baiko dia tahaka ny any amin'ny fanaon'ny miaramila hoe commandement. Izany hoe zavatra tsy azonao idivirina, tsy azonao lavina fa tsy maintsy tanterahana. Ary izany fifidianana sy baiko ataon'Andriamanitra izany dia tsy miankina amin'ilay olona fidiana. Ary raha somary iverenantsika kely dia eo amin'ny fiainam-panompon'ny olom-boafidy tahaka an'itony dia reto zavatra telo reto dia fanindran-dalana mandrakariva, miantso ny tompo, mifidy ary maniraka. Ao anatin'izany fanirahana izany mandeha ilay baiko, ilay didy izay ataon'Andriamanitra hoe mandehana, tanterao izay mpanirahako anao. Ary izany baiko izany dia tsy azo lavina fa tsy maintsy miroso sy miatrika ny ady izay rehetra fidian'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka mandany olona izay fidiana dia loza no hitranga amin'izany rehetra izany. Tsaroantsika ny tantaran'i Jona rehefa nirahana ho an'ny Ninive dia inona no nataony? Nandeha nilefa izy, tsy nankatoa ny antso sy ny fidianan'Andriamanitra azy hampandriha Ninive ny amin'ny faharavana izay hitranga raha tsy mibebaka amin'Andriamanitra. Ka ny olom-boafidin'Andriamanitra izany dia tsy afa-miala, ary izay mihitsy ilay fiandrianan'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary isan'izany isika olombelona. Ka rehefa mifidy ianao ny tompo, tsy azonao atao ny mimotra, fa ny azo atao dia ny mandroso hatrany. Satria maninona? Satria asan'ny tompo no ataonao fa tsy asanao, ary izo no mamomba anao sy maniraka anao ao anatin'izany rehetra izany. Ary eto ary Josoa dia omeny fanomezan-toko hoe izaho no momba anao tahaka nombako amin'ny Mosesy mpanompoko, nanombako anao koa. Ary izany no mahatonga n'ity Josoa ity hanana hery hiala amin'ny fahasahiana, hiala amin'ny tahotra, satria rehefa mifidy ny tompo tsy mamela irery izy fa izy mihitsy no miditra antsehatra eo amin'ny fiainam-panompona. Ary hitantsika koa izany tarafitsika tao amin'i Jesoa. Ary rehefa nirahan'ny tompo, nirahan'Andriamanitra Jesoa teto amin'izao tontolo izao, hitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Teo mandrakariva Andriamanitra nampahery azy tamin'ny fotoana samihafa, na ny vavaka tao an-tendrombohitra, tsaroantsika ny fiovantare, ary izay nisehoan'i Mosesy sy Elia teo ankavanana sy teo ankaviany. Ary koa tao amin'ny tendrombohitra Oliva, tao amin'ny sahan'i Getsemane, rehefa mbiatrika ny ady mafy izay tsy maintsy hatrehana ny tompo, dia teo mandrakariva ny tompo nampahery azy.
na dia ny antsoantso azy izy hoe Andriamanitro nahoana ny tena foy ahy ianao teo mandrakariva Andriamanitra. Zany koa no ataon'ny tompo amintsika ry avako na dia amin'izao valinandro iainantsika izao aza isika matoa anisan'ny tonga eto na dia amin'izao marain'izao fotsiny ihany aza fifidianan'ny tompo zany jereo fotsiny raha mivoaka etsy ivelany etsy ianao etsy amin'ny arabe etsy eo no ahitana hoe samy hafa ianao sy ny olona eo ivelany eo satria maninona ianao dia natson'ny tompo manokana ianao dia nofidin'ny tompo manokana inona ny fidianana anao mba hizarany ny fahasoavany mba hahatonga anao hisitraka ny fiadanam-be izay homany ho anao any amin'ny fiainana mandrakizay ka tiano satarinao sahady eto amin'izao tontolo izao io ilay kanana vaovao endriky tia tany kanana zay ampanantenain'ny tompo anjosoasy reto zanak'Israely reto fa holovaina ka ao anatin'izany hoe fiantsonanao sy fifidianana anao zany tsy hoe eo ianao dia mitoetra rereo dia manantena n'izay fiadanana sy miankoka amin'izay fotsiny fa misy asa tsy maintsy ampanaovan'ny tompo anao ary ity mandrakariva ny tsy misaraka amin'ny antso sy ny fifidianan'Andriamanitra dia ny fanirahana arak'izay voalaza teny am-piandohana fanirahana ho amin'ny asa anatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ajereo tsara fa na ny fidin'ny apôstôly raha ny tompo rehefa hiakatra ho any an-danitra izy inona ny zavatra nataony tamin'ny mpianatra mandehana ianareo mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra atao mpianatra amin'ny firenena rehetra ary satria ianao natsapa famonjena tahaka ny eto zanak'Israely reto rehefa nihita ny ranomasina mena zany ny atao hoe famonjen-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'izareo isika ihany koa izay efa nomen'Andriamanitra zany atao hoe Jesoa Kristy tompo nitondra famonjena ho antsika namerina amin'irony indray ilay fihavanan'ny olombelona tamin'Andriamanitra izay nopotehany Satana tamin'ny fampidiran'ny ota teto amin'izao tontolo izao satria isika novonjena satria isika nandray ny famonjena dia manao asa tsara tsy hoe miasa itsika mba ho voavonjy fa satria tsika voavonjy mba hanao inona hanao asa tahaka an'izay iantson'ny tompo sy an'rahan'ny tompo anjosoa eto ary tsy ho antsika ho an'ny tenantsika ihany zany ny fisitrahana izany hoe fiadanana sy ny fiainana vaovao ary fiainana maharitra mandrakizay izany fa isika koa dia natson'ny tompo fitaovam-piasany mba hiantsona ireo ondro ny tompo izay mbola any ivelan'ny vala hahatonga azy ireny koa ho mpiray lova amintsika amin'ny Kristy ao amin'ilay kanana vaovao izay sitraky ny tompo ho lovantsika dia zao nambaran'ny tompo hoe mitsangana mita ity Jordana ity ianao aza matahotra akory aza manahy tsy efa mifidy anao va aho zany no ambaran'ny tompo aminao ko aza merikerika ry avako fa miazoma tsara ary miorena amin'ny finoana ary tanteraon'ny baikon'ny tompo hoe mitoriny filazany tsara izany tsy voatery ila pilipitra tahaka an'izao dia hanao robe pastoral dia hanao karazana fihetsika maro samihafa fa eo amin'ny fiainana andavanandrotsika asa io fa olom-boafidin'ny tompo isika anehoan'ny voninahiny nahazo tompony manokana hiara-miasa amin'Andriamanitra zao nambaran'i Jesoa rehefa niteny tamin'ny mpianatra izy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary satria asako nataony dia anao asa lehibe izy asa lehibe zany ataony tsika izany satria asan'ny tompo koa dia mahereza ry avao fa ny zavatra manaraka dia zao hoe mifidy olona Andriamanitra mba hanao inona mba hiazomany ny fanekeny mifidy olona Andriamanitra mba hiazonany ny fanekeny reto zanak'Israely reto dia efa nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny antsony amin'ny Mosesy natahatrany amin'ireo patriarika hatrany amin'ny tantaran'ny Abrahama izany dia le tsaroantsika le fanekena goavana izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo hoe izao Andriamanitra reo ary ianareo ho oloko ary rehefa nandevoziny Egiptianina nandritra ny taona maro ireto zanak'Israely reto dia efa nomeza toky Andriamanitra fa hanome azy tany tondran-dronono sy tantely ao no hahatanteran'Andriamanitra izany fanekena izay fanataony hatrinela izany fa ireto zanak'Israely reto dia voafidy manokana ho olony ary ireo dia hanompo an'Andriamanitra mandrakariva izany rehetra izany matoa ny tompo ny fidy an'i Josoa vao maty Mosesy eto dia avy hatrany dia efa mandimby i Josoa inona ny zavatra miafina ambadika izany dia zao hoe ny fitohizan'ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'ny alalany reto
mpanompo izay no fidiny reto, ary hiazomany an'ilay fanekena izay efa nataony tany aloha mba ho tanterahany aty aoriana amin'ny alalan'ny Josoa izany. Ary tsy izany ihany fa nataty amin'ny tontolo testamenta vaovao aza, rehefa lasa Jesoa tsy hoe mijanona treo akory ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, fa maniraka ny mpianatra izy, maniraka ny apôstôly ary nomena ny fanahy masina. Ary rehefa nirahana ny apôstôly, nitsangana ny fiangonana, ary rehefa lasa ny apôstôly mijoro ndray ny fiangonana manohy ny hiraka izay anirahan'ny Tompo mba hanina hiazonany ilay fanekena izay nataon'Andriamanitra tany aloha tany. Israely nanaova ny fanekena, fa isika kosa no foronon'Andriamanitra ho olom-baovao, ho Israely vaovao ao amin'ny Kristy. Izany no hiazomany ny fanekena amintsika. Isika anompo an'Andriamanitra mandrakizay, ary Andriamanitra kosa iay atsika satria tsika dia olony ondro fiandriny ao anatin'izany rehetra izany. Eto izany izao ny Tompo dia miteny amin'ny Josoa hoe mitsangana, mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo any amin'ny tany izay nomeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny fahaladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy. Mahatanteraka ny tenin'ny Andriamanitra ry havako amin'ny fahefany lehibe, ary izy dia mahita olona mandrakariva ampiasainy hiazonany izany fanekena izany. Ary mandraka-kehitriny iza no olona fidin'ny Tompo ahafahany manatanteraka amin'ny fanekena an'izao tontolo izao. Izao nambarany hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ary rehefa tonga Jesoa ka lasa arak'ilay voalaza teo dia hoe maniraka antsika izy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Sitrak'Andriamanitra ry havako an'izao tontolo izao, ny ananan'izao tontolo izao, ny analan'ny olombelona ilay fahavelomana feno fiadanana maharitra mandrakizay izay nompotehany Satana rehefa tonga ny fahalavona tao amin'ny tantaran'ny olombelona voalohany. Ry havana malala, mibaiko anao ny Tompo, mandidy anao izy, fa efa nifidy anao. Ianao no fitaovana iasan'Andriamanitra hiazonany ny fanekena izay efa notanterahany amin'ireo olom-boafidiny marobe izay sitrany hiara-mandova aminy ilay kanana vaovao. Meteza ary ho tahaka ny Josoa, aza miahotra, aza mierikerika, aza mivaraontsana. Eny, na dia toa mirentirenty aza, ny asarotry ny ady, ny hamafy ny fahavalo misy eo amin'ny asany etsero tadio nefa lehibe mihoatra lavitra noho ireny ny fahefan'Andriamanitra izay miantso, mifidy ary mibaiko sy maniraka anao. Lehibe mihoatra noho ireny ny Tompo. Ary izy mihitsy no miara-miatrika aminao, ny ady izay tsy maintsy atrehanao ny amin'izany fijoroana vavolombelona sy ny fitoriana ny filazan'ny tsara izany. Izy no mikarakara anao, izy no mitantana anao, ary izy mihitsy no miady ho anao, fa ianao dia fitaovana hanehoan'Andriamanitra izany rehetra izany ihany eo amin'ny fiainana, eo amin'izany atao hoe asa fitoriana ny filazan'ny tsara izany. Mahereza ry havako, ary izao no tsarovo hoe matoy ianao no fidin'ny Tompo, hanana anjara asa lehibe ianao. Ary tsarovo tsara fa eo amin'ny tantarantsika zanak'olombelona raha ho avo ny Tompo, isika amarinina noho ny finoana, fa ho tsaraina araka n'inona? Araka ny asa. Aza dino zany, ho tsaraina ny asa ataontsika. Zany mahatonga ny Apokalipsy miteny hoe sambatra ny maty izay maty eo amin'ny Tompo, mitsahatra amin'izay sasarana izy. Ary n'inona? Ny asa ny manaraka azy, satria ny asa iny no hitsarana anao rehefa hanadina anao ny Tompo. Ka miteza mandrakariva hanatanteraka ny baikon'ny Tompo. Ny Tompo mampahery anao, mamery anao, tahaka ny nanomban'Andriamanitra ny Mosesy, nanomban'Andriamanitra ny Josoa, mbola hanomban'Andriamanitra anao koa mandritra ny androm-piainanao. Indro ary ny tontolo andro manoloana antsika ry havako amin'ity anio ity, dia tsaroa fa olom-boafidin'ny Tompo ianao, ary misy baiko izay nanirahan'ny Tompo anao hoe mijoroa vavolombelona hanehoana ny fahaveloman'ny Tompo eo amin'ny fiainanao, amin'ny teny, amin'ny asa, amin'izay rehetra tanterahanao. Ary koa tsarovo mandrakariva fa ianao no fitaovana
hiazonan'Andriamanitra ny fanekeny ho an'ny olona izay sitrany ho olony ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mahereza ry havako, aza miravoravo tanana, tanterao ny famponao, ary rehefa ho avy ny tompo anadina anao, motsy anao ve le anisan'ny ho teneniny hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao, ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Indre manao hoana ny fifaliantsika amin'izany fotoana izany, fa isika no fidian'Andriamanitra mba hisitraka izany fiadanam-be izay omeny maharitra mandrakizay izany. Ny fanahy masina ery havako ampahery anareo mandrakariva, ary koa ampitompo ny teny izay nampitaina mba ahazonareo fahalalana tsara ny Kristy Jesosy, ahafahanareo miatrika ny tontolo andro. Ianao izany no joso avaovao antsoin'ny tompo, fidian'ny tompo koa mahereza. N'Andriamanitra irery ny voninahitra hivavaka isika. Saotranao izay ry Tompo Andriamanitray fa fitiavana matoa izay fidianao, ary nomenao tompony manokana miara-miombonasa aminao, miara-miompo-piainana aminao. Ankehitriny Tompo, atolotra feno eo tananao izany. Tsinotsinona ny herinay, tsinotsinona izay mety ho anananay na ny tanjakay, fa ianao Jehovah mampijoro anay, ianao fanahy masina no mamomba anay, ahatanterahanay ny baikonao. Ianao izay mitantana anay isan'andro isan'andro, miay anay. Atolotra ho anao ary ny tontolo andronay Tompo, tanterahanao aminay izany teninao izany fa mamomba anay hatrany ianao raha makivaky ity tontolo andro ity. Ankehitriny Tompo, mivavaka izay ho any ankohonanay manontolo, mba azy reny tsirairay avy, mba isehoany voninahitra eo amin'ny fiainany, ary anana ny fifaliana ao aminao Jesosy. Ho fiombonanay, akambanay izany mivavaka izany amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ao masinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako, ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho tanterahany aminao izany. Indro tsy matory na rendrena ny mpiaro anao, Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.